vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enzana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba Nanisik ampunyang palay aminiran nonatran'ny fiadanan'ny tompo atsika rehetra ato anatin'ny ty tokantrano ty tompoko a amin'izao fotoana zay afahanao mandray ny fandarana eto amin'ty onjam-peo ty na maraina na hariva na eto amin'izao fahita lavitra zao ihany koa tsy adonona foana ihany koa no manentana anao aty ampitan-dranomasina na mifaritra maro samihafa fa azonao atao tsara ny manaraka ny fandarantsika ao amin'ny page Facebook ny pasteur Hertina Randriary Malala sy ny hoe page Facebook ny pasteur Tovonarivo dia azonao atao manaraka an'izany ary entanina hatrany ianao izara no partage sy mba hitsinjara nireny afatra ireny ho an'ny namantsika ty ampitan-dranomasina rehetra aty satria dia misy namana avy aty a Dubai, avy aty a Koweït, avy aty Liban, avy aty Danemark, avy aty a Portugal, avy aty a France, be dehibe nareo avy aty France rehetra zanaka karapahana be dehibe mihitsy aty Allemagne aty manaraka an'izao fandarana izao misy avy aty Chine, misy avy aty Hong Kong, avy aty a Japon, avy aty Amerika dia misy rahalasana vavy manaraka n'itony fandarana itony tombontsoa lehibe ho atsika ihany koa nefa tsy indrindrindrindra tsika eto Tamatavy izay manaraka mivantana izao fandarana izao araka nefa natsidika teto tamin'ny lesontsika tamin'ny omaly iny sy ny fanentanana zay fa eninao matetika eto amin'ity fampitapeo ty fa ny asabotsy fa 5 ny volana febroary ho avy zao asabotsy fa 5 ny volana febroary amin'ny 6 ora maraina tsy diso dia hiaraka ho tonga indray tsika hiaraka ho tonga tsika anaty miteraka vavaka lehibe sy goavana ho an'ny ankonana vavaka lehibe sy goavana ho an'ny ankonana eto amin'ny tranoben'ny vahaony oloko foibe eto Mangarano faharoa zay anatanterahana zay fotoana izay manomboka amin'ny 6 ora maraina io fotoana io ary eto amin'ny foibe faharoa eto Kiriry eo ampitan'ny bazara Kiriry zany eo amin'ilay hoe Paradise teo aloha izay no anatanterantsika ny fotoana io tsy manavaka na iza na iza aza mieritreritra ny tenanao vahiny fa mety hoe sambany ianao vao tonga ao fa tsy vahiny akory ianao fa tena atsika rehetrarehetra zany fotoana mahafinaritra izany matoa zary havana manentana sy miteny hoe hivavaka ho an'ny ankonana dia efa hitanay ny tombontsoa raisin'ny olona ao anatin'izany be dia be ny fianakaviana nentina mambavaka ary tena mitombona ny voalaza ny tenin'ny soratra masina manao hoe minoany Jesosy tompo dia hovonjeny ianao sy ny ankonanao tsy mora tena tsy mora ny mitaiza tanora amin'izao fotoana tsy mora ny fomba hitondrana tokantrano amin'izao fotoana izao na dia nanao fianianana sy voady masina teo ambony pilipitra masina azy ny mpivady dia mipakitaka ihany ty aoriana ty satria ny antony leo amin'ilay fototra ka rehefa ratsy ny fototra dia menjera daholo ny zavatra rehetrarehetra aorina eo amboniny araka ny tenin'i Jesosy manao hoe tahaka ny lehilahy anankiray izay hoarina ny tahaka ny lehilahy anankiray izay nanao ny tranony teo ambony fasika dia avy ny siklôny na avy ny tafio-drivotra dia nenjery zany trano zany satria ratsy ny fototra fa ny trano naorina teo ambony vatolampy kosa dia tsy maintsy ho tratra ny siklôny ary tsy maintsy ho tratra ny tafio-drivotra fa tsy menjera satria teo ambony vatolampy no nandroenana azy zany ny lehilahy sy ny vehivavy makatohan'Andriamanitra ary zany ny tiana etongavana ho an'ny dada sy neny ho an'ny dadabe sy bebe kakolasy dadilahy zay manaraka n'ity fandarana ity indrindraindrindra ihany koa tsika tanora ny fanomanana ny aveniran'ny tanora akoatra ny fianarana razonao atao ny mianatra ka mbola manana fahafahana mpianatra anao ndray aman-dreninao mianara fa tsaratsara kokoa sady mianatra ianao no matahotra an'Andriamanitra mivavaka dia ho hitantsika tsara fa efa niresan'ny mpanompon'Andriamanitra farany teo tantaran'ny Davida tantaran'ny Josefa
tantarandreo mpanompon'andriamanitra be dehibe atao anatin'ny baiboly zay nahita fombiazana ny antony lalasiana vavy malala amin'ny tompo a dia ho fitahiana ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Milohan'ny amakiko ny afatr'andriamanitra zay ho resantsika etondray a amin'ity fotoanany io ty a de manasanao ny tena koa andao hivavaka fo ihantsika aloha tia mpiandohana de tiako hatrany a ny mivavaka ao anao zay mety eo anatina tsy fahasalamana na mety marary na mety misy fanaintaina anao anatin'ny vatanao a hivavaka tsika. Ry andriamanitra ray tsara indrindra zay ny an-danitra indretondray izay fa tonga eto hianatra ny teninao hianatra ny sitraponao mialohan'izany nefa ny tompo dia aoka mba hiseho ny voninahitra ao sy ny herinao a ho amin'ny mpanomponao zay ao anaty tsy fahasalamana marary manaintaina tena ao anatina fikorontanana ihany koa ny tokantranony aoka ny tompona hiditra antsehitra amin'izao fotoana izao satria nao andriamanitra araka ny volazan'ny teny soratra masina manao hoe mpamonjy mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana ary amin'ny fotoana rehetra zay ka miantso anao dia mamaly vavaka ianao. Misy an'ity olo ity tompo marary izy io, marary any amin'ny masony, marary ny nifiny, marary any amin'ny tongotra, misy fivitosanao amin'ny kibo, misy fanaintainana lalina, misy any koa ireo tsy natorina nandritry ny alina mandraka alina amin'ity fotoanan'io ity. Za mandidy sy mandroka ireo fanahy maloto, fanahy ratsy, fanana démonie miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala amin'ny anaran'i Jesosy, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy, poteny satana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Herinao andriamanitra hanafaka ny mpanomponao, hikasika ny mpanomponao, hanasitrana ny mpanomponao. Tahio manokana tompo izao toriteny zay atao eto zao koa mba ho votsy mety levina any ampon'ny olona aniry avy 380 eny arivo tsy manam-pataperana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amaky tenin'andriamanitra sika ato amin'ny Timoty voalohany toko 5 ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha misy tsy mamelona ny azy indrindra fa ny ankonany dia efa nandany finoana izy ka ratsy noho ny tsy mino. Tesalonianina faharoa toko 7:10 fa folombola teo aminareo ihany azy izahay dia ny andidy anareo hoe raha misy tsy mety miasa dia aoka izy tsy hinana. Fa renay fa misy ny sasany eo aminareo tsy mitoetra tsara ka tsy miasa akory fa mivezivezy foana miraharaha ny an'olona. Mba hianatra kely tsika androany havana makasika ny atao hoe loharanony fahampitehana, loharanony faravampiainana ary ny loharano maloto zay ny hevin'ny fahantrana. Ny loharanony fahampitehana, ny loharanony faravampiainana, ny loharanony fahantrana. Ireo zavatra ireo no ho ampitaiko aminao amin'ity andro anio ity. Rehefa tratran'ny fampitehana ny olona iray na rava fiainana na rava tokantrano na ataoko hoe tsy ambinina mihitsy amin'ny arabola fa tena mahatsiaro sahirana sy manitra, dia misy ireo olona teany medisiny ny olona hafa hoe ny dadanay maditrako, ny mamanay ny sarabadiko, aizaka finitelina anambady izy zao, raha mba nitoetra tsara izy zao a dia tsy ohatr' izao ny fiainana mianakavy. Angamba misy apahany kely any zay satria ratsy le fanabeazana, misy ratrapoany anaty dia niteraka n'izay fampitehana izay. Ho anao raha tratran'izay zavatra zay a dia misy toe-po sy toe-tsaina mila amboarinao. Raha ataoko hoe sahirana be ny ray aman-dreninao niteraka anao dia tsisy tsino anao zany satria nateraky ny olona sahirana ianao. Fa raha ohatra ianao ndraiky ka hijanona ho sahirana mandrakizay na hijanona andra mandrakizay na hijanona ho potika tsy mahomby mandrakizay dia misy responsabilité anao zay, miankina amin'ny décision anao sy ny safidinao no hitahian'Andriamanitra anao. Raha niteny tamin'ny zanak'Israely Mosesy ao amin'ny Deutéronomie 3:10 dia izy hoe efa nasehoko anareo anio ny fiainana sy ny fahafatesana, ny fitahiana sy ny fanozonana.
koa mifidiana ny fiainana mba ho velona ianareo zany hoe miankina amin'ny safidy toetsaina io ny atafavoaka ny olona anankiray rehefa diso ny safidinao de voafitaka ny safidinao ianao hoe za hijanona ny metsin'olona amin'ny metsin'ny olona zay nampahantrana sy nampijaly makarary ny fokotro zao de tarakeo anao tompoko de tarakeo anao fa raha ohatra ndray ianao ka tapa-kevitra fanazavantsika teto zany lay zanaka adala rehefa tapa-kevitra de tsisy miteny anazy manao ndana miverina mankany amin'ny rainao fa fantany fa ao amin'ny rainy ao be sakafo be fitahina misy zavatra be dehibe ao amin'ny rainy de fanapaha-kevitra izy samyrery ary nodiny saina izy ny soratra masina na hoe tonga saina izy de niverina nakany amin'ny rainy niverina anakao anatin'ny tokantranony ray aman-drenina izy fanapaha-kevina zay de rehefa tonga tao izy de azo antoka fa lamina toy ny teo alohandray ny fiainany sanazonao ny zavatra tiako ampitaina fa ny fahombiazanao rapitso raha afaka pitso de miankina amin'ny fanapaha-kevitra ao amin'ny andrana io ty ka ny source anankiray mampantra ny olona mitondra fahasairanana ho an'ny olona mitondra fampitehana ho an'ny fiainan'ny olona anankiray de vokatry ny hoe safidy izay mipetraka ao anatin'ny fony zany vokatry le toetsaina zany na fimonomononana fanomezantsiny ny hafa zavatra karay faharoa dia ny akamona ny akamona misy andalatsoratra masina ovakitsika oabolana toko fatena amby folo andiny faefatra de ny soratra masina hoe ny fanahin'ny kamo maniry fa tsy mba mahazo fa ny fanahin'ny mazoto ho atavezina ny fanahin'ny kamo maniry fa tsy mba mahazo fa ny fanahin'ny mazoto ho atavezina eo amin'ny andin'ny faefatra ihany oabolana toko fafolo ho tonga malahelo ny miravoravo tanana amin'ny asany fa mampanakarena ny tanan'ny mazoto tena miresaka na misy tsy tia mieno an'izany aza de mialatsiny fa horesako aloha izy aloha tena miresaka momba ny fitahina arabola ry avana ny baiboly tena miresaka momba an'izany misy fotoana mampianatra an'izany tsy noho ny hoe fadison'ny hafa ndrandray rehefa miresaka an'izany de hoe tia vola loatra eo pasteur tsy resaka fitiavam-bola fa resaka fahamarinana ara-baiboly ataon'ny olona boka nitrosa ahoana moa ny andovan'ny fanjakan'Andriamanitra ataon'ny olona sahirana ahoana moa ny andovan'ny fanjakan'Andriamanitra be dia be ny olona te hivavaka fa voasakana izy hoe tsisy rakitra de tsy mivavaka tsisy vola be de be ny olona te hanompo an'Andriamanitra fa tsisy frais de voasakana ary ny mety atahorana azy de tsy ho tafiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity boky ny oabolana ty na tanora ianao mandray an'ity fandaran'ity na idada na ineny anao vavaka tsika ho amin'ny ankona na ranisan'ny vavaka lehibe ho ataotsika amin'ny oasabotso avy zao io hivavaka ho an'ny fahasalamana anao délivrance makasika an'ireo ataoko hoe source loharano maloto rehetrarehetra fa ampianatra anao ihany koa ny amin'ny hoe ahoana ny source mba hitain'Andriamanitra anao eto de manambara ny baiboly fa ny fanahy ny kamo maniry fa tsy mba mahazo fa ny fanahy mazoto ho atavezina ho tonga malahelo ny miravoravo tanana amin'ny asany fa mampanankarena ny tana mazoto eto zany de misy voambolana anankiroa ny ray mazoto ny ray kamo ny olona kamo de manana vision ngeza be fa tsy ho tanteraka mihitsy io vision io ratsy izy mihitsy manapa-kevitra hiala ao anatin'ilay hakamona raha kamo ianao zao mety kamo miasa nefa ianao manana etaeta andeha ho any ampitan-dranomasina enganenao ho lasany fa raha fijeriko azy tsy ho lasany mihitsy ny olona kamo mety mieritreritra ianao hanao trano toy izy ianao hoe hanao trano fa za ty lozako manao atatrano ato de ny vision anao tazomy fa tsy ho vita io raha to ka mbola kamo ianao tsy misy teny fikasana ho an'ny olona kamo ry havana
atao anatin'ny baiboly ary io no anisan'ny sorosa mampantra mampijaly miteraka fikorotanana tokantrano be dehibe kamo velona ny vatok izy le raha matoa tsy mety miasa ny vatok izy le rangahy tena kamo velona maloto ny tokantranonay tsy misy mamafatrano satria kamo resaka akamona de miteraka fikorotanana zany hoe ny vokatry ny akamona faravana fampotehana fantrana tsy fisina ny fanany kamo maniry fa tsy mba mahazo fa ny tanany mazoto ho atavezina ho toka malahelo no miraviravy tanana amin'ny asany fa mampanakarena ny tanana mazoto ka anisany havana loha rano miteraka trosa miteraka fampotehana amin'ny asa miteraka faravam-piainana tokantrano maro misaboritaka ny akamony rangahy na ny akamony la ramatoa noko fa mazava aminao tsara zay zavatra anankiray fotoanantsika eto moa voafetra dia somary filipitintsiko ely izy fa amin'ny sabotsika manao mafimafy kely mahatonga ny fahatelo a mahatonga an'le hoe fantrana lalao anatin'ny ankohonana tsy fahombiazana ary indrindrandrindra fampotehana dia hoy ny tenin'ny apôstôly petera mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo a dia mandehandeha tahaka ny liona mierona toero izy dia andositra anareo ndray andro tadidiko tsara tany amazoenga dia nisy vehivavy anankiray mpanompon'andriamanitra amina fiangonana anankiray izy io dia naheno ny fandaharako tamina radio dia mba nakany tamin'izay fotoana zay satria mbola nalalaka tsara ny fotoana dia nakany atokantranony a dia zao ny fitsoroana vavombelona le ramatoa raha nisy mpivadiny fakaty pasteur teto ambonin'ny tany dia izay mivady tena diso mifakaty loatra diso mifakaty asy ianao rehefa nahitany zany hoe diso mifakaty zany le hoe rehefa andeha hivoaka le ramatoa dia mifanoroka kely aloha dia miditra indray dia mifanoroka kely aloha dia eny an-dalana mifanoroka kely aloha dia mifakaty be loatra dia rehefa vita le fijorana vavolombelona dia nitomana izy fa tsy napositro pasteur fa tranony findranay taty naditra le vatoko potika ny tokantranoko nisitaka izy zay mianaka kely reriny ato izy lisy le zanany kely zany ny eo mbola mpivady tanora kely zany dia tonga dia fantatro hoe nisy namisavo ny tokantranony le famisaviana tsy ilay famisaviana mahafaty eo no eo le hoe nasiana poison ny kafe ny sotrona na ny dite ny sotrona tsy zay le famisaviana nresako eto fa famisaviana niditra tsy kelikely tao anatin'ilay tokantrano dia teo no nahitako an'izany ohatrany tsy ino akamby ianao raha hitenenako an'ity zavatra ity nefa dia zavatra hitany masoko za zao no tao amin'ilay toerana nanao délivrance an'ilay vehivavy sy nanao délivrance an'le trano le efitrano natoriano zareo mihitsy nitsana avy any ambony plafond any le nisy fanafody ratsy dia mitsoka mandositra tena mandeha mihitsy io fanafody ratsy io mitsoka mandositra tamin'izany mbola misy an'le vola 10 sy 20 dia mitsoka mandositra miaraka amin'ilay vola miazakazaka mitsoka mandositra mihitsy dia ozy amantsy azy hitanao reny le fampisaviana reny nanimba ny tokantranonao ka rehefa ratsy fiambenana ny tokantrano anankiray dia tafiditry ny devoly itsika dia nomena fahefana nitsaka mena rana sy ny herin'ny mandriko rehetra sy ny herenanany fahavalo fa amin'ny fotoana ianao tsy ampivavaka amin'ny fotoana ianao tsy ampifanolora-tena amin'ny fotoana ianao tsy ampy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia miteny aminao amin'ny anaran'i Jesosy fa tafiditra ihany devoly io azo ny mpamosavy idirana ihany ananany fahefana ihany ny olona anankiray dia io misy mametraka fanontaniana efa mpiny efa mpanompon'Andriamanitra ve dia mbola tratrana famosaviany possible tratra rehefa tsy ampiery rehefa manao atsirambona rehefa mangatsitsika dia tratran'le resaka famosaviany dia be dehibe hitanao io resaka businessinao potika tampoka io fandrarana nandeha tsara teo tonga dia ravy nampiasa tomobile anao simba foana ny tomobile anao maty moteur tapaka ny rotile tapaka dôly ndretra manao accident tampoka tsy misy client tampoka misy mamosavy
misy sy mamosavy ary tonga de mitotongana tampoka le izy rehefa tsy ampy le hery eto ambon'ny tany anie misy hery miasa ary olona rehetrarehetra na mivavaka na tsy mivavaka tsy mino an'Andriamanitra milaza hoe zay tsy mino an'Andriamanitra zany mino an'Andriamanitra izy fa ny Andriamanitra ivavahany fotsiny samy hafa reny olona tsy mino an'Andriamanitra reny rehefa savainao reny a misy Andriamanitra kely any anatiny any misy zavatra amin'ny tavoahangy kely misy ranorano kely fiarovana ozy aminazy le izy fiarovana kanefa amin'ny lafiny anankiray izy moa no iarovany tena amin'iny misy olona tsy azony ano ary nipietahany mihitsy azy ohatra zany le ohatra hoe misy olona mivarotra de mandraradraraka rano kely eo amin'ny latabatra izy na eny amin'ny toerana maro samy hafa eny de hoe mba hisitona le client izy moa no sitominy fa tsy clientanao le tsy manao an'io de rehefa tsy ampivavaka ianao voasito tokoa le client de ianao mitotongana ny fiainanao tratra le fanahy mampitotongana fiainana le fanahy mpanapotika fanampandraha fa le anazy mandeha satria misy hery la heriny maizina zay ampiasainy tsy mahavoan'lay izy le fanoloratenanao ka zay mahatonga atsika hoe miambena mivavao fa de volonareo mandeha le tahaka ny liona mery neny akaikena izy anisan'ny loharano fahatelo miteraka faravaam-piainana de io resaka famisaviana io resaka famisaviana ny fahadimy fa efatra zavady de verenatsika le vaky teny tao amin'ny Timoty voalohany toko fahadimy 9:7 de io soratra masina mitovitovy ihany isy le Tesaloniana faharoa toko 7:10 teo fa raha misy tsy mamelona ny azy indrindra fa ny ankonany de efa nandany finoana izy ka ratsy noho ny tsy mino aza. Tesaloniana faharoa toko 7 de ozy ny soratra masina 9:10 fa fonombola teo aminareo ihany azy izay de nandidy anareo hoe raha misy tsy mety miasa aoka izy tsy hinana be de be ny olona te hinana fa tsy mety miasa betsaka ny te hividy fiara nefa tsy mety miasa inona ny ividiananao sakafo inona ny ividiananao akanjo inona ny ividiananao fiara raha tsy miasa ianao ary eo no anisan'ny ataoko hoe lesoka kely nefa mitera-doza ho an'ny fiainan'ny kristianina sasany mazoto be mivavaka manao fivadikanina miakatra tena-bohitra mivavaka manamasy tena manandratanana masina miparle en langue maminany mpaminany nefa ny mpaminany tsisy nenenina ianao variana maminany avy eo anao tsisy sanina any amin'ny jentilisa ianao no mitrosa ianao mivavaka mipastera mampianatra fa mangataty olo-tsaina amin'ny tompo mba ahafahanao manao zavatra ianao tsy mety manao mazoto mivavaka ianao fa kamo miasa de mamaly ny soratra masina ozy ny soratra masina fonombola teo aminareo ihany hoy Paoly de nandidy anareo hoe raha misy tsy mety miasa aoka izy tsy hinana ny olona riavana rehefa tsy miasa tsy mihinan-kanina zany izy ny tediavinao melona ny vady aman-janako eo ary eritreretany ny ray aman-dreninao ray aman-dreninao fa manomboka efa lehibe reo ve ny amelinanao reo mandroso lehibe pasteranao ve ny tediavinao amelinanao tsy velona ny pastera ianao pastera olombelona ihany fa raha ianao miasa amin'ny tananao raha tsy atananao folo de nitsodrano omen'Andriamanitra anao de izy manao hoe hotahina ozy ny tanany mazoto hoanina tokoa ny asan'ny tananao hotahina ny asan'ny tananao zany hoe amin'ny fotoana zany ianao miasa za tsy miteny anao hoe amin'ny fotoana ianao mandana mirotorotan'ireo manalina mitady vola tsy firotorotona tsy firotorotona fa tokony anana ny asan'ny olona anankiray de ozy angamba ianao ane pastera aiza ny vola hoentiko miaingany amin'izany ny vola hoentinao miainga tsotra kely ny andohanao fa lehibe ny efaranao raha miainga ana zavatra kely ianao hotahin'Andriamanitra ianao tena hoe mielao ny akamona de mandana miasa fa hotahin'Andriamanitra ianao raha lasana vavy zavatra anankiray fahadimy amaranako azy inona ny mahatonga ny faravana sy ny fampitehana tena misy ny atao hoe ozona misy ny atao hoe ozona ny ozona de avy amin'ny sampy ny tompon'ny ray aman-drenitsika tany aloha ny ozona de avy amin'ny fantikanany sitrapon'Andriamanitra ny ozona de avy amin'ny fiverenan-dalana
kanefa raha mpino kristiana ihany koa tsika ny ozona dia vokatra ny tsy fahaizantsika mitantana ny vola izay omen'andriamanitra atsika. Zany na tonga ny bokyny Deutéronome toko fahavalo andininy 7 miteny manao hoe andrao ianao dia anao hoe noho ny amin'ny heriko sy ny tanjako no nahavoriko an'izao arena izao, fa tsarovo Jehovah Andriamanitrareo izay manome hery ianao avory arena. Amin'ny fotoana tahin'Andriamanitra ianao ka tsy mahatsiaro an'Andriamanitra, tsy mahatsiaro an'Andriamanitra, dia mitondra ozona ao atsika kristianina zany zavatra zany, mitondra ozona ao atsika zany. Tadidiko foana tantaran'anabavy anankiray amaranako azy. Ty anabavy ty nangataka tamin'ny tompo hoe omeo asa Jesosy, dia manatona anahy izy, avy eo ahy nandroko ambavaka ary manampaizana pastera zao ny diplômako nefa tsy mba miasa ohatrin'ny olona, dia nivavaka. Taty aoriana nahita appel d'offre tamin'ny gazety mpiseho isan'andro anankiray izy, tonga dia nilain'le orinasa vahiny le izy, tafiditra ny asa tao le anabavy. Zao ny voadiny, ny karamako voalohany pastera dia atolotro an'Andriamanitra, ary ny karamako faharoa dia omeko anao. Nataon'le izy tena vitany, nomen'ny tompo ny voalohany, nomeny anahy ny faharoa. Iny momba anazy sy ny tompo zany zay fanenken'izay fa tsy miteny anao akory hoe mahita asy ianao entana ambavaka dia ataovy an'izany, fa iny ray anazy manokana izay. Dia zao miteny le anabavy, za pastera izy efa maharaka ny fampianarana momba ny resaka an'io fitantanana fitahiana io, satria tadio tsara fa ilaina ny mianatra ny fitantanana. Ara-baiboly ny resako eto, za mitory ny tenin'Andriamanitra anao dia mba nianatra momba ny resaka comptabilité sy gestion, fa tsy resaka gestion sy comptabilité le nianarako tany ampianarana le ampianarako eto, fa le faiza mitantaresako aminao eto dia le fitantanana ara-baiboly. Anisan'ny fitantanana tao anatin'ny baiboly rehefa mahazo vola ny olona anankiray dia mahay misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra aloha, zay ny voalohany. Faharoa, mahay mitantana ny vola io hoe ty atokako an'Andriamanitra, ty omeko ny malahelo, ty omeko an'izao. Any amin'ny université tsisy mampianatra an'izany, ty omeko an'Andriamanitra, ty omeko ny malahelo, ty omeko ny ray aman-dreniko, tsisy an'izany any. Fa tao anatin'ny baiboly indray izay fitantanana izay misy, dia nampianariko anazy le izy. Rehefa mahazo an'izao ianao dia tiany an'Andriamanitra sy ny fotoana manaraka moa tena voaboasantsika malalaka. Taty aoriana no tahin'Andriamanitra nisy fipoahana fitahinan-gezabe amin'le anabavy, tonga dia hatrany amin'ny 150 millions de francs, 30 millions d'ariary, 30 tapitrisa ariary. Rehefa nahazo an'io 30 tapitrisa ariary io izy dia ohatrany tsy tahita zany izy nivavaka. Dia taty aoriana izy miantso anahy dia mitelefona sady mitomany, pastera entao ambavaka pastera, marary be ny zanako pastera, tsy maintsy didina zao dia zao. Dia nentina ambavaka dia vita opération somatsara, dia rehefa vita le opération somatsara iny izy nanatona sady nitomany kokoko, mifona pastera fa le vola tokony nandidina iny ene vola nataoko voady teo anatrehan'Andriamanitra nefa tsy nalefako le izy pastera, ohatrany hoe be loatra fijeriko anazy zao le izy pastera tena lasa nididina n'le zanako, dia io le vola tokony nataoko voady io mihitsy nandidina n'le zanako. Hitanao, zay le tsy faiza mitantana, manomboka tafiditra ny valalam-pandany amin'ny fotoana tsy mahay mitantana tsika. Ka ny fomba ravana anapotehina n'io resaka hoe valalam-pandany, io asana devoly tafiditra mitsiky ny fananantsika io dia aty amin'ny fianarana fitantanana ara-baiboly. Ara-baiboly amin'ny sabotsy ho avy zao eto amin'ny paradise teo aloha eto Kiriry ampitany bazary, dia hitondra zany fampianarana zany ny tenako sy eto amin'ny foibe magnaran'ny faharoa mitovy ihany ny fampianarana hitondrana an'izany fampianarana mahafinaritra izany zay any tanana sy anasanantsika mianakavy izany tenin'Andriamanitra zay hozaraina amintsika rehetra izany. Andao hivavaka tsika hisaotra ny tompo. Raha eo misaotra anao amin'ny anaran'i Jesosy tao anatin'ny 30 minitra anatsika kely mba mianarana miteninao, engany izy amin'ny teny izany tompo isy fiantraikany lehibe sady amin'ny vahoakanao sy amin'ny mpanomponao izay mandre ty fandarantia amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tompo hitantsika tompo aza-donoina zany ny fotoana lehibe io zay anasanantsika rehetrarehetra eto Toamasina. Ho anao moa zany aty am-pitandranomasina manaraka amin'ny vantananay
dia azonao atao ihany koa no mankatony tenin'andriamanitra mba mijoro vavolombelona mba mijoro vavolombelona amin'ireo page Facebook na ny amin'ny pasteur Ertina na ny pasteur Tovinarivo dia azonao atao tsara ny mijoro vavolombelona ao anatin'izany rehetrarehetra izany samy ho tain'andriamanitra veloma tompoko vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety mba asitra